Manona ny fiarabana omba ampiraritsoa atsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapana indray ny fandraisana ten'Andriamanitra eto amin'ity maraina ity dia mirary soa indrindra ho anao ary koa azo ery hatrany izay alohan'ny interantsika namofinainan'io dia vavaksika. Itompany Amanitra eo mba raha viampisaoranao izahay ny amin'ny tombonandro izay omenao anain'io, misaotra indrindra iray ny amin'ny fitiavanao izay posako aminay lalandava. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ihany koa ny amin'ireo valim-bavaka rehetra inonay tokoa ianao fa miasa tokoa fiainanay. Andray ny tenao izay amin'ity maraina ity dia okenao hamangy ny isa tokantrano tsirairay avy eto. Toy sy angatahana amin'anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe lehilahy feno fiheverana sy faly manjakariva. Ilaina amin'ny Petera voalohany toko 3:7 manao hoe ary toy izany koa ianareo lehilahy miaraha mitoetra aminy araky ny marina, manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa, sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Amen. Tokony aneo fahafalianana lehibe eo amin'ny ankohonany tokoa ny lehilahy. Tokony ho feno fahalemem-panahy izy eo anatrehany fihetseham-pon'ny vadiny izay marefo. Afaka hisakana aretina maro izy, andaitra lavitra ny teny mamy ary hitondra hafaliana sy fampiarezana noho ny fanafody izay mahasitrana izany. Ireo no hitondra hery ho an'ny voketraka sy kivy. Tokony ho tsaroan'ny ray fa miankina amin'ny reny ny ampahany mavesatra indrindra amin'ny fanofanana ny zanany. Izany no tokony hampirisika azy aneo alemem-panahy lalina indrindra, ary amin'ny firaisam-po feno ny tokony hanamavainana ny enta-mavesatry ny entan'ny vadiny. Tokony hampirisika ny vadiny izy hiankina amin'ny fitiavany lehibe ka hitarika ny sainy ho any an-danitra izay misy ny hery sy ny fiadanana ary ny fitsarana farany ho an'reraka. Tsy tokony ho handrina miketrona izany no hidirana ao tokantrano, fa ny fahatongavana kosa dia tokony hitondra tara-masoandro ho an'ny ankohonany. Tokony hampirisika ihany koa ny vadiny hitraka ary hino an'Andriamanitra. Amin'ny firaisan-tsaina izy ireo no azahoany mitaky ny teny fikasan'Andriamanitra sy hitondran'ny fitahiny safonoka ho ao atokantrano. Betsaka ny vady sady ray no afaka hianatra lesona mahasoa avy amin'ny fikarakarany mpiandrondro matoky. Rehefa nilazany Jekoba hanao dia maika satrotra dia namaly izy manao hoe mbola osa ny zaza, sady ampinahany ny ondry amanosy sy ny omby ato amiko izy. Koa raha hokorodonina indray andro azy ireo dia ho fato avokoa izy ny ondry amanosy rehetra, ary izao andeha miatana arak'izay dian'ny omby amanondry izay eo alohako sy ny dian'ny zaza. Eo amin'ny lalana manahirana eo amin'ny fiainana, aoka ny vady sady ray handroso amin'izay mety ho araka izato mpiara-dia aminy. Eo anivon'ny hafanam-po, eo anivon'ny firotoroton'izao tontolo izao izay hitady harena sy fahefana mandrakariva, dia aoka izy hianatra hampiato ny diny mba hampahery sy hanohana an'ilay nantsona andeha eo anilany dia ny vadiny dia ny zanany izany. Aoka izany tsy ho avela irery ny ankohonana fa miara-dia mandrakariva eo amin'ny Kristy. Vavaksika. Anay tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay Tompo mba ahitondra ny isa-tokantranonay araka ny fitsipika avy aminao, hiara andeha aminao tokoa ary hiara hanaraka ny fitsipika avy aminao, hiara ifampitsinjo ary ifampitondra ny enta-mavesatra, ifampahery ihany koa isanandro. Ampio ny isa-tokantrano ary ampio manokana nday mpianakaviana, ampio ny renim-pianakaviana mba ahafahany mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fitaizana ny zanaka. Toy sy angatahana amin'anaran'i Jesosy. Amen.